Taranja bola lavalava indray mbava fanadidina ray ihany no rahantsika amin'ity ariva ity satria dia andro voalohany ho an'ny tournoi mafy be izay karakarain'ireo commission jeune eo anivon'ny section Antananarivo renivohitra eny mikanjana nosy zato eny izy ity fampiasana tanteraka raha ity andro voalohany ity satria dia maro be ireo mpity taranja bola lavalava no manaraka akaiky izany tournoi mafy be izany. Fampiasana tanteraka ny an'ny commission jeune eo anivon'ny section Antananarivo renivohitra nandritra ny andro voalohany amin'ny tournoi mafy be ho an'ny taranja bola lavalava. Fananana izay nataon'izy ireo amola volana sy anomanana ireo tanora hiatrika ny taom-pilalaovana 7-12 sy 20. Lalao androany zany sorana aloha Andriamanitra nanome an'izao andro zao dia sorana ihany kokoa ny fédération malagasy ny rugby sy ny section Antananarivo renivohitra izay nanome lalana sy ny président Pokotany Anosy Ataotsinanana dia soran'ireo mpijery maro be izay nanome tanana anay zay io zany tsy dia hoe misy sponsorina manampy anay na iza fa dia mpijery foana ny ataonay hoe sponsorina dia soranay izy tonga maro ohatr'izao. Ino tena tanjonareo amin'ity lalao ity? Mitandronay io zany dia mampiroborobo an'le rugby aty zay ny commission jeune zay entina anetsehana an'ireo cadet reo satria zay mbola manana manana lalao zay ho an'ny squad cadet zay hainga zay hanao demi-finale amin'ny herinandro zao dia manao tournoi mafy be indray zany zay commission jeune zay ho an'ny première division akipa 9 niraisinay. Toy izao ary ireo vokatra vitsivitsy tonga eto am-pelantanana nandritra ity fananana ity izay nitanterahana omaly sy androany. Ny Savazy Rose nandresy ny Kozatra tamin'ny isa 25. IRCSA Ananosy be nandresy niondrika nanoloana ny 15 volts tamin'ny isa 25 no 5. Ny FTN Nanoa dia nandresy ny RCL Anosy be tamin'ny isa 10 no 3. Ny FTVA Anosy be nandresy ny Dragon Rouge tamin'ny isa 10 no 9. Mbola itoy amin'ny faran'ny herinandro indray eto amin'ny kianjana nosy zato ity lalao baolina kitra tournoi mafy be ity izay azo lazaina fa dia mahavory olona maro tokoa eto amin'ity kianja ananosy zato izay lasa kianjan'ny taranja baolina lavalava ity.